Tokony hoentitra ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ny tranga misy eo amin'ny fitaterana tanety amin'izao fotoana izao, indrindra tao anatin'ny famoizana aina olona maro. Hoy Andriamatoa Alain Andremiseza, miantso ny fanjakana noho izany ity mpano politika ity mba hiroso amin'ny fisaona-pirenena satria dia ain'olona maro no nafoy tao anatin'izay tranga izay. Manoana ny tokony anokanana andro fisaonana taoriny ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tany Akazobe ary nahafaty olona 20 i Alain Andremiseza. Ity mpanao politika ity izay tonga teny amin'ny HGRP Filoha namangy ireo fianakaviana ny aram-boina androany. Rehefa naren'ity nahazo ny fiangonana protestanta ity dia tonga manotrana sy manampy misy vita sy misy azo atao. Izay no tonga eto amin'ny hopitaly ary mankahirana ireo fianakaviana rehetra. Tianao lazaina fotsiny angamba dia hoe maro namony ainy ka iverinay hoe ny zavatra toy izao no tena tokony andraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra ataonay izany amin'ny fotoana izay no mahazo an'izany didy izany mba hanaovantsika an'izany deuil national izany. Miantso ny tokony andraisan'ny fitondrana andraikitra entina hanatsarana ny fifamoivoizana eto amintsika ihany koa i Alain Andremiseza. Ty le resaka hoe spécial ty mantsy ny tena mahatonga an'izy io. Matetika efa hitako kaiky efa amile zama manao mivezivezy matetika amin'ny lalana atsinanana iny mahita hoe le fanetrahana le soratra spécial dia azahoan'le tomobile mampilitra olona betsaka no tokony ho zakany. Zay zany matetika ny jangany io tokony dinihany zay satria manjary le fiara mitondra vesatra mihoatra no tokony ho izy sy ny mety ho zakany. Dia mahatonga loza ohatran'izao hitantsika mampalahelo zao. Mitambatra daholo eny le zavatra ny tsy fitandremana ny fisiany zany resaka ataontsika hoe tsy fandarahana tsy fanarahana lalana amin'ny tokony ho izy zany ny lalana simba zany rehetrarehetra zany mahatonga an'le vonina daholo ny ataontsika hoe ny toetretoetra an'le fiara sy ny mbola azahoany mandeha amin'ny ataontsika hoe visite teknika zany ataontsika amin'izao fotoana izao manetraka olana eto amin'ny firenena tokony ho dinihana lalina. Raha tsy ahivina nandritra ny fivoriana ara-potoana farany ny Antenimera Rotonta no nandaniana ny lalana vaovao mifehy ny fifamoivoizana. Akoatra ny lalana nefa dia ilaina ny ametrahana asa mivaingana entina hanatsarana ny tontolon'ny fifamoivoizana, ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalana, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fandraisan'ny mpampiasa rehetra andraikitra mba hisorohana ny loza.